ao anatin'ny vaovao samihafa kosa sy ny lafiny fahalemana nahitambokatra ny fisafonana fanaon'ny polisy pirenena ao anivon'ny centrale tsaralalàna ny alin'ny 7 janoary teo ara dia ravin'ny mpitandro ny filaminana ny bande 5 ravan'ny mpitandro filaminana ny bande de 5 mpanao fanafiana amin'ny tapiadina avy amin'ny faritra Andavamamba Anosy be Angarangarany anaty hazo arabe filoha. Ny alin'ny talata 7 janoary fony alarobia dia nanao fisafona ny polisy ao amin'ny centrale Tsaralalàna teny Anosy ary sarina teo am-piomanana nanao ny asa ratsy ireo 5 lahy ireo. Ny alin'ny talata ifoa alarobia zany dia nanao ny asa fanaony ny polisy ny intervention ato amin'ny commissariat central dia teny amin'ny toerana teny akaikin'ny trano dimy teny zany izy no nanao ronde dia nahatsatsan'reto andian-jola reto le bande de 5 le mpamaky trano sy mpanambana sy manambana amin'ny basy zany dia teo amin'ny fanehatra tamin'ny polisy izy zany tamin'le ronde nataon'ny polisy dia tsasa tamin'izay zany izy dimina dia natsatsarana antso lavalila anankiray dia poignard anankiray dia basy revolver anankiray dia telefôny koa moa raisina daholo satria lo telefôny zao zany no fanaovan'ny zareo fiantsony zareo rehefa le hoe atso ny toerana ho asiana hoe ho vaga ho angalarana zany na rehefa le tafatsoko izy dia mifampiantso amin'le telefôna hoe aritsika no manao fotoana dia mizara ny aza zany satria rehefa mahazo dia tsy maintsy samy mitsoka aloha dia aveo fampiantso amin'izay aveo hoe ry ny toerana fizarana ny aza ka izy voandeha iainga mihitsy ireo tratran'ny polisy ireo zany misy toerana anankiray zany eo akaikin'ny Anosy be ao akaikin'ny trano dimy eo toerana fiangany zareo fanaovany an'le asa ratsiny. Avy amin'ny faratsio ireo jiolahy ireo ary 2 taona ny zandriny ary 5 taona ny zokony indrindra atolotra ny fitsarana rampitso 7 janoary izy 5 lahy ireto.